Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasirampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasirampiso. Otra fa hafa nareo mihaino azy angamba. Anio ny ho avy fasirampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ya haraky zegny feonkira famantaragna regnitsika zegny moa dia tonga amin'ny fotoana zay fagnarahantsika ny resadresaka miaraka amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson atsika amin'izao fotoana zao. Ka dia miarahaba anareo jiaby izay mitandregny zay sy maharegny zay amin'izao fotoana zao ary misaotra anareo indrindrandrindra amin'ny fagnarahanareo tsy tapaka ny ty radio mamitsika ty. Fagnarahanareo ny fandaharagna zay atolotra ho antsika jiaby isanandro isanora. Araka ny efa fantatsika ary nagntanagna antsika jiaby ombienimbieny fa nanokana 3 andro ny diocesentsika ivavahagna indrindrandrindra iarahagna mivavaka ho fanokafagna ny jaobily ny taona masina Famindrampon'Andriamanitra izay ataontsika amin'ny alahady io. Natomboka tamin'ity andro niany ity izegny 3 andro ivavahagna izegny. Ka izao resadresaka iarahantsika amin'ny Monseigneur izao no fampianarana izay nataony ho fagnintanana izao 3 andro ivavahantsika izao. Ka izay indrindra no agnasagnanao agnaraka izy hatramin'ny farany. Anatin'ny atelona masina tokoa ary isika mianakavy miandrandra an'izay famindrampon'Andriamanitra izay ary ao anatin'ny fiomanana Noely ihany koa amin'izao fiaviana ankalazaisika izao ary Zoma voalohan'ny volana androany. Raha ny tena marina dia ny amin'ny talata
no fanombohana ny fanokafana ny varavarana ny masina any Roma. Ary amin'ny tantaran'ny Eglizy dia sambasambany no amin'ny toerana maro samihafa no ametrahana an'izay fanokafana ny varavaran'ny masina izay. Nofidinin'ny Papa izay fomba izay, fomba manokana, na ny taona masina manokana azy, dia satria sapany fa mila ny famindrampon'Andriamanitra isika. Tahaka an'ireo zamba teny an-dalana tokoa isika olombelona amin'izao, maro ny zavatra mahazamba asika, mety mihiratra ny masosika fa sy mahita ny tena fiaina, sy mahita aiza no ahitana ny tena fiadana. Mirepirepy isika mandalo ary izao taona ny famindrampo izao, tahaka ny nandalovany Jesoa ka natonga ireo zambarolahy mikiakiaka ry Jesoa zanaky ny Davida mamindra fo aminay. Hoy ny Papa Ray Masina amin'ny ensiklika 4 ny momba ny tontolo iainana, mitaraina izao tontolo izao, mitaraina ny tany, mitaraina ny olombelona tsirairay, satria mivarilavo ny tranobe iombonana dia ty planeta misy asika ity. Miandrandra n'izay famindrampon'Andriamanitra izay isika, ary araky ny voalaza asika teo am-pendohana, ary averimberin'ny Papa amin'ny 4 an'izay, fa ny famindrampon'Andriamanitra dia mibaribary amin'ny fo masiny Jesoa. Io no maneho an'izay famindrampon'Andriamanitra amintsika izay. Io no isehony izay fitiavan'Andriamanitra izay. Raha fitinina dia tian'Andriamanitra ifindra ao amintsika ny fon'ny Jesoa. Ka raha mifindra ny fon'ny Jesoa, dia io ny voalaza ny vakiteny voalohany ny vakisika teo, ka irisika ho tanteraka tokoa dia ny fiadanana marina. Ka amin'izay ireo korontana maro isan-karazany vokatry ny fahotansika, ireo herisetra manapotika ny fiainantsika, ireo etraketraka ataosika amin'ny voary, miova hoy ny vakiteny voalohany voandrenesika teo, iova ka amoa fiadanana, ary ny zamba ivoaka amin'ny aizipito ka ahita, ny manetry tena itombo hafaliana ary dia sambarana ny toetra eo amin'isika. Zay tokoa ary no irisika amin'izao taona masina izao. Sy taona masina mikombona araka izay voalaza zay, fa maniraka isika ho vavolombelona. Raha ny marina zany dia efa tokony ampiasaisika ny vavaka amin'izao taona ny famindrampo izao. Efa misy maro efa naparitaka any, fa magaga sitako moa izy zao, ka raha misy any aminareo agny dia aoka isika anao an'izay vavaka amin'ny famindrampo zay. Iaraka isangana ary isika anao ny vavaka. Re Jesoa Kristy Tompo, ianao no nampianatra anay ahay mamindra fo tahaka ny ray any an-daniny, ary nilaza taminay fa izay mahita anao dia mahita ny ray. Asehoy anay ny endrikao
dia voavonjy izay ny tompo masonao feno fitiavana no manafaka ny zakeo sy matio tamin'ny fanandevozan'ny vola nanafaka n'ilay vehivavy rasy fitondratena sy madelenina tamin'ny fikatsaham-pahasambarana amin'ny zavaboary fosiny nataonao nitomany Piera taorinany nandavany ianao ary nampanantenainao an'izolany valo ny paradisy batovy renay Israely avy toy ny antefany aminay ny teny nilazainao an'ilay vehivavy Samaritanina manao hoe raha mba fantatrao manko ny fanomezan'Andriamanitra fa ianao no endrika hita maso manomeny ianao ny endrik'ilay Andriamanitra maneho ny fahefana sy toa amin'ny alalan'ny famelan-keloka sy ny famindrampo hoengany eny Eglizy mba ho endrikao hita maso eo anivon'izao tontolo izao dia ianao lay tompony tafasangako velona fasitrakao isalotra fahalemena ihany koa ireo mpanomponao mba ezany mangoraka marina an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahalalana sy ny hevi-diso koa na iza manatona ny ray amin'izy ireo dia atao mahasapa fefanandrasan'Andriamanitra izy ary tikiany sy irao ny fanahinao ary amasino amin'ny fanosorana avy amin'izay rehetra mba ho tao-pahasoavana avy amin'ny tompony izao taon-jaobily ny famindrampon'Andriamanitra izao ary mba ho afanafo vaovaoany noentin'ny Eglizy mitory ny vaovao mahafaly amin'ny mahantra mitory ny fahafana amin'ny voafonja sy amin'ireo iarany sindra azy ireny ary manambara amin'ny zamba fa ahiratra indray izy ireo amin'ny alalan'ny Maria reniny famindrampo no angatana izany aminao fa ianao velona sy manjaka miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Igny miresadresaka fofo fagnentanana antsika jiaby amin'izao hateloan'andro ivavahana izao ho amin'ny jaobilyn'ny taona masina famindrampon'Andriamanitra izay sokafantsika amin'ny alahady ho avy izao ka dia misaotranao naharitra ny tandrigny zigny hatramin'ny farany. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny anio ny ho avy fasirampiso raha rena tokoa izy izegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny ho avy fasirampiso ohatra fa hafa nareo mihaino azy angamba anio ny ho avy fasirampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagnia. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iniany no avy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Niray-nirayanao arasitrana ny fo zay mivaly matsapateny fa diso hoe tsy mendriky ny andavany mahazanaka Famindrampo zahay ry tompo fa nanota taninao asehoianay ny famindramponao ary omeo famonjena
tany fitiavanao tompo tsy manavake amindranao foe raha mibebaka